Leader Price vous présente votre programme préféré. Leader Price, Medviam. Miarabantsika rehetra indray manaraka ny table de madame zao sabotsy arivariva izao efa vonina eto indray ny ekipa ny table de madame Antolo ny Leader Price ary ihany koa ny Lecondia fa indrindrindrindra i chef Miary manao chef Miary miarabandrojo dia faly miarabanareo ny tokatrano ohatrohatry ny ahoana indray no mety ho fikarakarahitsika chef Miary ina aloha ny vaovao maresaka ny vaovao maresaka dia manao sakafotsika rehefa tonga ny sabotsy ariva izay le fotoana ifanomezana dia tsy dia tena hoe misy vaovao be ngamba ny ty sakafo atolotritsika ty rotsy satria ikarakara ataontsika ohatra hoe plat typique anankiray le izy totokena sy ovy izany hoe tena zavatra tsotra fa hitondra version anankiray ahafahana manao an'le hoe kimo zay le izy izay anisany mampalaza ny zareo any amin'ny faritry Mahajanga izy ty misy épice maromaro ihany koa hitantsika eto misy épice maromaro somary mety ovaovaiko kely le izy mety ampiasa clou de girofle tsika cumin dia ampiasa carry ihany koa tsika mba ahafahantsika migérer tsara n'ilay anitra zany hoentin'izany préparation zany mazava ho azy tsy hitovy amin'ilay original an'le izy fa afaka manao version anao manokana ianao tokatrano dia izay no entin'ny table de madame androany eny ary mahafinaritra be aloha mihaino an'izay ho feno ty fandarany ity fa ndao aloha raisina hoe inona avy reto fangaro rehetrarehetra ho ampiasaintsika amin'izay kimo izay Kimo, na viande hachée façon malgache, io sakafo karakaraina ato amin'ny table de madame ka ireto avy ara-fangaro ilayntsika amin'izany. Totoken'omby 500 grams, ovy 500 grams, tomate pelée boîte iray, clou de girofle, anis vert, feuille de laurier, muscade, cumin, thym, poivre, tongolo oignon anankiray, menaka, pain de mie tranche anankidimy ary ihany koa ronono Condia 500 ml. Ry mpanaraka ny fandarany ndao aritsika tonga dia hiaraka hijery ny fikarakarana an'ity kimo ity zavatra ho préparentsika voaloha dia ny zavatra hinanana anazy dia karakaratsika zany mofo pain de mie le ho ataontsika dia marihana fa ho an'olona roa eo ty sakafo ho ataontsika ety zany hoe vetivety dia vonona zany pain de mie tao amin'ny Leader Price izy ty marka Leader Price mihitsy dia aka 5 tranches eo anankidimy eny ary zay ihany no ampiasaiko ty zany afaka ampiasaintsika amina préparation manaraka izay dia maka vera na antsy na emporte pièce ohatran'ny ty ampiasaiko ty dia hotsindritsika angalana ny forme zany iny angalana ny forme ito préparation ty afaka anaovana chapelure lay reste tsisy very zany tsisy very esahantsika zany le izy mba emporte pièce na vera mitovy abe amin'ilay pain de mie no ampiasaina dia amin'izay azontsika daholo lay ampivoany rehetrarehetra le hinanana anazy moa zany ty entsika misafidy pain de mie fa mety foana na mofo paina mikarebodreboka tsara ihany koa tsy maninona tsisy olana apitsika anankiray ngamba ny rojo tsika anankiray mafana ny lapoaly merci mahatsara n'izy ty ihany koa ho tsara le hidiny zany hoe na mbola tsy hohaninao lany daholo ara dia azo tehirizina tsara tsy idiran'le rivotra dia ho mafy be lapoaly tsy misy ninona hafanana fotsiny apetrakatsika kely ohatr' izao ina ny tanjontsika eto zany tanjontsika zany dia mahatonga n'ity mofo ty mba somary hikarepoka zany hoe tostena zany le pain ny anton'izay raha ohatra ka tonga dia hoantsika amin'ity le izy dia tonga dia lasa malemy be le mofo fa aloha mba somary misy karepoka tsara
dia irositsika amin'ny fikarakarana zany hoe mandrapavitan'iny efa misy zavatra hafa azo atao zany misy zavatra hafa azo atao farafaratsiny aloha tsika mahavita mamofy ovy zany hoe aka vilia anankiray tsika toa dia iny dia tazaniko kely ihany a ataontsika afo malefaka dia tongolo rojo raha ohatra ka tsy misy zavatra sarotra ny atao amin'ny fandaharana table de mata zany hoe isika ihany zany no manasarotra sy manamora ny recette fa tsy voatery hitovy a amin'ny any amin'ny matianina isika fa mametraka tsika hoe ao tokantrano a anatin'ny atsasakadiny adiny iray tsika dia afaka mahavita zavatra mahafinaritra eo ihany koa leader price a manamora an'izay fietsenany zay satria tao daholo ny vokatra rehetrarehetra zay ampiasaintsika eto sady eo anatin'ny fankalazana fa 5 taona ny leader price amin'izao fotoana izao a efa nanomboka tamin'ny faha-efatra ny volana oktobra io a ary tsy mifarana ratsy amin'ny faha-5 ny volana oktobra lany tongolo ihany koa masoko fa tsy maninona zany tonga avy ametsena eny amin'ny leader price akaiky atsika zany satria misy ny lalao a azahoana tombola ahafahana mandray anjara amin'ilay tombola dia rehefa manao achat mianjify ianao mihoatra ny 5 ariary ny entana jifainao dia efa afaka mandray anjara sahady ianao zany dia mahazo loko a tahaka izao ilay izy a tsapa ihany koa fa tonga dia misy mahasamy hafa anazy ilay pain demi frais a sy ilay toasté mitoy hatrano ny fikarakarana kimaoty karakaraintsika ity manaona sy manahoana chef miary ny fizotran'ilay fisotran'ny fikarakarana dia toasté ny pain atsika mahazo a zavatra tahaka izao tsika karepoka tsara izy iny karepoka ambadika sy ambadika dia alevantsika ihany ny afo a dia hofafako kely fotsiny ilay lapoaly tokoa aloha manala an'ilay fotomofo zava-bita anankiray iny aloha dia ny zavatra ataontsika manaraka akitsika rojo a ovy a dia hotetehantsika tongolo koa hotetehantsika fa anisy huile d'olive kely ihany tsika eto tsika huile d'olive ny anaovantsika n'ilay kimo a tsy mampiovana azy zay a fa mety hoe ara-pahasalamana tsara ihany koa no mba hafa ihany koa ny hanitra azo ao anatin'ilay izy satria menaka tsirairay mitondra hanitra daholo araka ny teneny chef miary zay indrindra dia hotetehantsika madinidinika tsy tena misy taillage fixe ilay izy a fa dia alevako ny tongolo ny alevantsika voaloha saosy be zany zao ty ho karakaraintsika ity saosy mihitsy ty karakaraintsika ity rehefa mahazo azo kely ny tongolo dia alevantsika indray a ny totokena iresaka épice tsika rojo misy fotoana mety hoe carry cumin fa no ampiasaintsika eto dia zavatra maromaro telo izy zany anisy vert avy amin'ilay anisy étoilé ihany ve izy io karazany hafa indray izy fa ny tsirony sy ny fofony anisé zay dia clou de girofle dia laurier zay ny ampiasaintsika eto zany zao dia asiako anisy vert kely clou de girofle kely kelikely fotsiny dia vadika atao amin'ny épice ihany tsika ilay tongolo zany ny ataontsika mitondra an'ilay hanitra muscade cumin ta zay ny ataontsika atao anatiny ato any amin'ny tsiro aloha zany tsika dia efa tena zany zao sitrakan'izay hoe miavaka izay mihitsiny dia du thym kely
zany zao tsika manomboka maheno parfum hanitra hafa eto izy aloha hoantsika amin'ny mofo fa misy fotoana ihany koa izy io azo ihinanam-bary ka hoantsika miaraka amin'ny vary soso dia totokena zay ny zavatra ho alevantsika manaraka tsy mbola nanisy sirotsika tsy mbola nanisy sirotsika faritako tsika tahaka izao ilay izy dia ho afa kely ny andrahoantsika anazy ity rojo aza miala amin'ny fandarana fa afaka kelikely eo dia efa hitanareo ahoana ny fomba andrahoantsika anazy eto amin'izay tsika anisy sira sel de guérande ty ampiasaintsika ty na dia sakafo malagasy ihany ary le atao efa misy tsiro hafa mihitsy ndray ihany koa izy iny tsy akory hoe sira dia mitovy daholo fa arakaraka ny toerana ny aviny sy nakana azy zay indrindra fangaro ny hanitra fangaro ny hanitra dia levantsika amin'izay ny fitetehana ny ovy mandrapitetika chef miary miaraka amintsika ihany koa ny lait condia izay misy format anankiroa izy ty 1 litre sy 500 millilitre zany hoe atsasalitatra zany ny tena tombony amin'ny condia amin'ny lait en brique condia dia izy aloha tsy voatery hoe miditra vata fampangatsiahana zany fa na apetraka fotsiny amin'ny placard toy ny eny table de madarany dia mety foana izy ihany koa tsy voatery hoe andeha ho ampangotrahana vao afaka sotroana fa tonga dia afaka azonao atao zany misotro azy eo no eo amin'ny fotoana rehetrarehetra mariako aloha fa ny ronono lait condia dia tena manan-karena otrikaina izy ty ary mety tsara na ho an'ny ankizy na ho an'ny olon-dehibe ihany koa arany anisan'ny be calcium ihany koa izy ilain'ny zaza zany amin'ny fitombon'ny taolany sy ny fahasalamana hery fiarovana manontolo iny zany dia tena manampy be atsika ny condia dia amin'ny fotoana fotsiny hoe rehefa hisotro anazy ianao dia rehefa mivaha indray mandeha izy ka tsy laninao dia mbola azo tehirizina amina fotoana maritratra eo amin'ny 3 andro eo fa mila miditra vata fampangatsiahana izy amin'izay fotoana izay ny chef miara tsy efa mandeha any ny fikarakarana lekimo dia anisy tomaty kely tsika rojo ity tomate coelle ity chef miara nisa mahafinaritra mihitsy ny karakara satria tonga dia vonona avy hatrany izy en conserve ohatr'izao zany tomate fraîche ny ao anatiny zany zany hoe efa somary efa voakarakara tsy misahirana manokatra fotsiny tsika dia sokafatsika ilay izy amina saosy izy ny tena mety tsara amina saosy eto zao ampiasaintsika amin'ny fomba anankiroa ilay izy misy vetiny ao anatiny ohatran'izao dia misy ranony ohatran'izao tsy misahirana ntsony ianao zany satria raha mbola mofy voatabia zany mbola elaela ny fotoana vao mahavoafy azy ianao dia evantsika amin'ny voatabia mariana fa afaka mampiasa épice tsika ozy izy tsika teo zay safiditsika misy zao misy olona mety hoe anisy carry misy olona mety hoe anisy curcuma anisy zavatra karazany be dia be fa somary libre zany zay anaovana anazy eto fanomezan-tsiro fa safidina anao safiditsika hoe girofle cumin anis vert zay dia mamarana anazy rojo manokatra boatina ronono tsika eto ny tena mahasamihafa nyty recette ty asitsika ronono à hauteur le izy zany hoe manamasaka an'le ovy sy manome an'le saosy miaraka amin'ny ronono condia tsika mety anontanytsika ny atokantrano hoe miaraka ve ny voatabia sy ny ronono misy menaka miaraka tena miaraka mihitsy ao
miaraka tena miaraka satria anatina sauce classique anankiray zao ohatra hoe béchamel sy sauce tomate zao miaraka zay ny antsoina hoe sauce aurore dia anatina lasagne koa zao toy amin'izay ihany hoe misy tomate dia misy bazina lait dia ohatran'izay ihany koa tia kimo atsika ty zany hoe andrasantsika somary ridritra amin'izay izy eto zany tsika le mahandro mandritra amin'ny fotoana maharitraritra kely tsika moa tsy manana an'izay fotoana izay eto amin'ny table fa anatin'ny fotoana fohy hoe marihatra masaka daholo ny ingrédient ao ny hanitra dia arosontsika ny sakafo farany azontsika laurier anankiray azontsika feuille de laurier anankiray Maman, peut-on prendre des yaourts, s'il te plaît? Oui, prenez-en chacun et montez dans votre chambre. Maman va encore discuter avec Tata. Daholo, vita daholo ve ny course andritany? Eny eky nandefa message tamin'ny page dia nahazo contact ny téléleader dia naka rendez-vous tamin'ny chef dia tonga dia nipaseko ny commande andraso fa ity le gâteau ny commandiko tany dia napick up keko. Ah là là, tena tsy laitra mihitsy akinareo tika. Ka tsara loatra kosa ny aky le cupcake-njareo indrindra moule au chocolat. Tena leader croquis indry tika. Ka zay aky le mety be amiko andao raha antsika mihina andretsy dia ly salade retsy. Leader Price mety be amiko. Viande hachée façon malgache na kimo ihany koa zay no karakaraintsika eto ya rehefa niketriketrika nandritra ny elaela na andrahoantsika tamin'ny ronono le izy zao le feuille de laurier fa rotsona le izy rotsona le izy satria mishydraté soa afaka atao asiantsika carry le izy ny entony atsika ronono no natao mivohitra ao anatin'lay le préparation dia ajanontsika amin'izao fa anisy dipoavatrytsika zany hoe somary tsy hoe masitsika fa relevé ngamba ny filaza anazy mbombony kely fotsiny dia manisy sirotsika girofle anisy cumin feuille de laurier zay ny épice nandrahoantsika anazy dia ronono napina poivre kely tsisy lafarinina tsisy ninona io fa marihatra tsara fomba hafa nitondrantsika an'le izy androany fa afaka andramanareo ihany koa ty version ty miditra amin'ny dressage tsika izany zao miditra amin'ny dressage tsika zao vita daholo tsina nyrina fandrahoana rehetrarehetra dia petrakitsika tahaka izao le izy tsisy hoe dressage be manahoana fa manitra tena raha azon'zaraina tany an-trano ny hanitra hoentiny dia tena mitelindrora daholontsika fa zay manana safidy anefa ny any atokantrano amin'ny hanitra zay hoentina ao anatin'ity fikarakarana an'ity kimo ty tsy tena hoe be tomate be le izy fa lay épice ny tena mise en valeur dia totsika eo ambony ardoise kely fotsiny lay mofo aka persil angamitsika rojo anaingotsika amin'ilay sakafo zany hoe mety tsy ho ampy le mofotsika aloha raha zao poziny zao fa fanehoana ihany koa tsy maninona zany tsy dio hatrany ny pejiny Leader Price aloha mampatsiahy kely foana ihany tsy dio foana ny pejiny Leader Price satria ao anatin'ny fankalazana 520 taona no izay teo ny Leader Price be dia be ny lalao mandeha ao anaty pejy ao indrindrindrindra rehefa faran'ny herinandro zay azahoana loka maro samihafa na izany zany raha zadinoana ihany koa ny manjifa ao amin'ny Leader Price satria rehefa manjifa ao ianao nanomboka tamin'ny faha-efatra ny volana oktobra ka hatramin'ny faha-20 ny volana oktobra ka mihoatra ny 5,4 alina ariary ny entana jifainao ao dia efa mahazo mandray anjara amin'ilay tombola mety be amiko ianao
zay ny vita zay ny vita zay ny masaka zay ny azo aroso dia amin'ny herin'ny anoto izao sakafo voany roso ie mazava ho azy a mbola miaraka amin'ny lecondiatsika miaraka hatrany amin'ny leader fresh any ko a makasitraka fen'ny ekipa rehetra raha manontolo any ko ny karakara ny fandahazana ianareo tany atokantrano tany a misaotra betsaka chef miary ia misaotra rotsy dia amin'ny herin'ny anoto izao indray ary mandrapiona Leader Price vous a présenté votre programme préféré. Leader Price, Metviam.